avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Nahazo famatsim-bola tsy averina mitetina 700 miliara ariary avy amin'ny vondriny Eoropeanina i Madagasikara izay anatanterahana fandaran'asa misa telo goavana. Nesorom-birao maritry ny anteny miram-pirenena androany ny immunité parlementaire nanjo tsy azo anindrina ny solombavambahoaka Augustin Andriamananoro. Hiditra amin'ny andiany faefatra ny tetikasa lalakely izay fiaraha-miasa ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany sy ny AFD manomboka amin'ny taona 2022 arivo ity ka commune 80 no hisitrak'izay. Tafiakatra mandidina ny 5 alina ariary ngony amin'ny anina fandrehitra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Anvelany nanomboka androany tao Genève indray ny diniko fampitsarana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia iarahana amin'ny Amerikanina amin'izao fotoana izao ny any Cyprien izay. Akafaliany indray tongolasy tongovavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampirahalamba-bao manasanao ihany koa anaraka ny any Cyprien izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana nahazo famatsim-bola tsy averina mitetina 700 miliara ariary avy amin'ny vondrona Eoropeanina i Madagasikara izay anatanterahana fandaran'asa misa telo goavana. Isan'izany ny fanohanana ny varotra ho an'ny fanovana ara-toekarena eto Madagasikara amin'ny fandaran'asa fampistrahana rano fisotro madio sy ny fanadiovana any Toamasina. Tojondrina tahiry no mitatitra ny any Cyprien izay. Vitandroany teny mahazo arivo ny fifanaovatsiny fiaraha-miasa ho an'ny famatsim-bola mikendry tetikasa misa telo. Voalohany ny fandaran'asa akta mitetina 70 lavitrisa ariary ho an'ny fanohanana ny varotra ho an'ny fanovana ny toekarena eto Madagasikara mikendry anamafy maharitra ny fahafahan'ny orinasa malagasy mifaninana ary ampitombo ny fisiny eny amin'ny tsena iraisam-pirenena indrindra fa ny tsena Eoropeanina. Faharoa ny fandaran'asa rano fanadiovana ao Toamasina izay mitetina 520 lavitrisa ariary izay amaly ny fitombon'ny mponina aingana sy ny olana amin'ny fahazona rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Fahatelo ny tetikasa Padipapa izay mitetina 570 lavitrisa ariary ho fiarovana ny tontolo iainana, ny zava-mananaina sy ny fanohanana ny fambolena sy ny fampandrosoana ifotony. Je voudrais souligner le fait que ces conventions de financement ont été signées sous le nouveau gouvernement de la refondation. Tiako asongadina fa ireo fifanarahana famatsim-bola ireo dia nosoniavina teo ambanin'ny fitantanan'ny gouvernemanta vaovao amin'ny fanavaozana tao anatin'ny rafitra sy ny fomba fiasa irana amin'ny andriamatoa Prime Ministre. Isan'ny voakasika amin'izany ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ireo ministera hafa izay miara-miasa miaraka ao anaty finiavana anatratra vokatra azo tsapahitanana. Noho izany, ireo fifanarahana famatsim-bola telo izay nosoniavina androany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ho fanohanana ny ezaka ataon'ny gouvernemanta ary mifanaraka mazava tsara amin'ireo tanjona rehetra napetraka ny fanavaozana hatrany amin'ny ambaratonga ambony indrindra. Évidemment, dans tous les objectifs qui sont ceux de la refondation jusqu'au plus haut niveau. Tsy averina ity famatsim-bola ity. Miara-miasa amin'ny gouvernemanta ny fanavaozana ny vondrona Eoropeanina hoy ny fanazavana. Ary manohana ny politika ankapobeny fanjakana napetraka ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ary ny paikady napetraka hoy ny Prime Ministre Rajaonarivelo Heritsalama. Fa mifanaraka amin'ny politique générale de l'État sy ny plan de mise en œuvre les zavatra tanterahan'ity. Io zany ataontsika hoe anisan'ny raha mirigby izy dia io ny essai maty zany ny essai aloha toy ny tolona. Misy tahaka izay le fizaran'ny asa ny filohan'ny fanavaozana manome ny vina sy ny lalana tokony aleha
ny gouvernement tamanome ny paikady ary ny ministra manatateraka eo amin'ny tandrify azy tsirairay avy zay natao teto ary ataoko fa mahafapo matoa afapo reto namatsika satria azadino fa ny vondrona européenne ny mpaminome vola be indrindra ary vola tsy averina subvention tsy averina le vola izy koa nefany ny tsena mpifandray amitsika amin'ny resaka arabarotra lehibe indrindra eran-tany hatramin'izao aloha ny fifandraisana. Fomba fiasa ao anivon'ny fitondrana fanavaozana hoy ny prime ministre ny gouvernement mamola vola sy mametraka ny paikady entina manatateraka ny asa ary ministra tsiraray no miantoka ny fanataterahana iny fotony na efa nisy aza ny vokatra azo tsapaitanana dia tsindrina fa mbola itoy ny tolona ho iatrana izy dingana iray manandanja ihany koa izao fa mbola betsaka ny asa miandry. Ny sorony birao maharitry ny anteny mira pirenena androany ny immunité parlementaire nanzotsy azo anenjena ny solombavambahoaka Augustin Andriamananoro nanara-dalàna ny dingana ny rosona tamin'izany ahony filohany anteny mira pirenena tamin'ity androan'ity Daniela Minoso. Taoriny fisavana ny trano fonena ny solombavambahoaka Augustin Andriamananoro izay mbola karohina amin'izao fotoana no esoriny teo anivon'ny birao maharitry ny anteny mira pirenena androany ny immunité parlementaire na nizotsy azo anenjehana an'ity farany fanapa-kevitra izay midika fa afaka miroso amin'ny fanenjehana ara-pitsarana ireo manam-pahefana ary atoa misy ny antondraraha mahakasika azy manomboka izao adingana izay nanaraka ny voalaza ny lalàna ho ny filohan'ny anteny mira pirenena. Ny fanapa-kevitra natao tato amin'ny anteny mira pirenena dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto a Madagasikara. Satria miteraka resabe moa fanasorana immunité parlementaire ny député ary zahay ray tompoko tsy manalanala fotsiny zany fa tsy maintsy manady azy tsy maintsy misy taratasy avy amin'ny fitsarana tonga ato aminay ary tsy vitany fotsiny rehefa tonga le izy dia tonga dia eo zahay lasa manao inona moa manapa-kevitra fotsiny fa mandinika tsara ao anatin'izay zavatra zay raha tsy teny fotsiny ao nisy firesahana moa ny teny hoe tsy ara-dalàna ny fanendrehana ny ramatoa ministra teo aloha izay solombavambahoaka i Michel zany zavatra tonga teo aminay dia mazava tsara hoe nisy fanenjehana azy ary famoaham-bola nataony zay tsy mifanaraka tamin'ny lalàna raha tsy fiteny fotsiny ao hors d'échec izy mazava ho azy izy manao soni fa misy pouvoir signature anankitelo izy ihany manao azy na hatramin'ny PRMP izy ihany manao soni azy ary tamin'ny fanapa-kevitra farany teo dia nanatsika teo koa andriamatoa mila vonjy izay avy lehibe ny mpanohatra amin'izao fotoana izao izay Irmara ataoko hoe ingiriny mihitsy. Ankilany efa natao ihany koa ny dingana rehetra mahakasika ireo solombavambahoaka hafa isan'izany ohatra ny solombavambahoaka Joseline Raeliante distrikany Antsiranana voaloha, Roberto Tink distrikany Toliara voaloha, Prince Soaflir distrikany Analalava ka ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no sisa andrasany ho iatrany ny fanazavana. Ty zavatra teneniko antsika ny famelan-keloka tsy midika fanafenana ny rary ary ny fihavanana tsy politika ary ny olona rehetra ambanin'ny lalàna mbola mandeha iny procédure iny vita mifanakalozana tao anatin'izay zavatra zay satria zahay nametraka aniny teo amin'ny ACC nalefa ny ACC tamin'ny izy dimy mianadahy mianaka dia nanao défense ndray kory zareo nalefa tany amin'ny ACC dia nalefa ny ACC tatia dia mamaly koa zahay mino ao tao anatin'izay fotoana lava zay tonga amin'ny fotoana tsy maintsy anapahany hevitra ny ACC mbola mitoetra zay. Andrasana araka izany izay mety ho fanapa-kevitry ny avy eo anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika ity raharaha fanesorana député ity fanapanarahana lalàna no irosona aika sy tokony hisy olona ambony lalàna raha ny fanazavana hatrany fantaniana apetraka ny beny sy ny maro eo anatrihan'izany hoe aiza ho aiza ny fepetra ny raisina mikasika ireo olona tokony hiverina any am-ponja.
hiditra amin'ny andiany faefatra ny tetikasa lalakely izay fiarah-miasa amin'ny ministera ny fanajirana ny tany sy ny rahatany ary ny AFD manomboka amin'ity taona 2024 ity. Ny adikevitra androany niaraka tamin'ny mpamady vola sy misitraka arak'izany ireo lamimara teknika sy ny fandaniam-bola momba ny tetikasa Antananarivo renivohitra sy commune manodidina ny 7 no isitraka ny foto-drafitr'asa sy ny tohana arabola amin'ny tetikasa raha ny fanazavana tamin'ity androany ity. Kabainloa. Nafapo-ny andaniny sy ny ankilan'ny fiarah-miasa ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera ny fanajirana ny tany sy ny fanjakana frantsay tamin'ny alalan'ny AFD nandritra ny fanatanterahana ny tetikasa lalankely voalohany sy faharoa ary fahatelo hoy ny fanazavana tompony andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanajirana ny tany sy ny raharany tany androany raha nanao jeritodika ireo asavita. Raha mianatra manisitsika dia hoe ray roa telo efa tonga eo amin'ny fahaefatra nisy projet lalankely efa maromaro izay aritsika moa zao anatin'ny hoe famaranana ny projet lalankely fahatelo nisy ny fanovana fanatsarana raha mihoatra n'ilay fomba nitondrana n'ilay tetikasa telo voalohany dia mivelatra kokoa ao anatin'izay hoe fampiresahana sy fifankazahoana eo amin'ny mpamatsy vola sy itsika izay mandray an'izay fanampiana ao anatin'ny famatsiam-bola izay ahafahana mitodika mama ny olana tena ilain'ny vahoaka ina ifotony. Profatratra ny tanjona tamin'ireo andiany efa vita hitohy amin'ny andiany faefatra ny tetikasa ary hitomby ihany koa ny famatsiam-bola mikendriny anatsara ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe eto Antananarivo sy ny manodidina ny tetikasa lalankely faefatra na ihany koa ilay antsoina hoe vohitra lalankely. Vola natokana hoan'ity tetikasa iray ity dia mitentiny eo amin'ny 35 millions d'euros ny ataontsika hoe mety ho fampindranam-bola izay atao anatiny ary mitentina 5 millions d'euros ny vola atolotra tsy misy takalony na ataontsika hoe don ao anatin'izay tetikasa izay ary izay no antony tsara ifampiresahana ahafahana mampiasa mahita vokatra amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny tanàna. Ary mino izay fa ny fifanakalozana izay natao teto sy ny arahana teto tamin'ny mpamatsy vola sy ny teknisiana rehetrarehetra teto dia entina mamaly an'ilay hetaheta n'ilay commune. Tontosa androany ny atrikasa nandinihana ara-teknika izay narahana fifanaovantsony ho fanatanterahana ny tetikasa vohitra lalankely faefatra irahany ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharany tany sy ny agence française de développement ary ireo commune isitraka ny tetikasa sy ny mpiara-mambonantoka arabola hatramin'ny andiany voalohany dia commune Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no nampiany tetikasa ka amin'izao andiany faefatra izao dia boriboritany efatra atao anaty commune Antananarivo renivohitra sy commune 70 ao amin'ny district Antananarivo avaradrano sy atsimon-drano no voakasika izany fanamboaran-dalana sy fanorenana foto-drafitr'asa hafa toy ny tatatra tohadrano sy ny sisa eo ihany koa ny fanohanana ireo tetikasa madinika ifotony fanamafisana ny foto-drafitr'asa manoloana ny loza sy ny fiovany toetry ny andro ireo ny tombontsoa hositraha ny commune mandritra ny 4 taona 2024 ka hatratra amin'ny 2024 tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra sy ny plan d'urbanisme ny fananganana ireo foto-drafitr'asa ireo hoy kosa ny fanazavana talebi général ny fanajariana ny tany izay nanamafy fa ho mangarahara tanteraka ny fitantanana sy ny fanatanterahana ireo asa ireo. Fanosoka tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny andiany voalohany amin'ny herinandro ny fanapariana ara-pamokarana sehatra nasionaly anatanterahana ny paikadym-pirenena ho an'ny fanapariana ny aivao mifanaraka amin'ny teknôlôjia momba izay tanjona ny tondrana vahaolana sy fanavaozana maharitra ho an'ny famokarana eto Madagasikara tsiaro Soarvelona mitatitra ny Antsipriana izay. Teboka isan'ny nitarainan'ireo tany-tsampamokatra hatramin'izay anitsy fampiny traikefa sy fanohanana azy ireo ahafahany mampivoatra ny fidiram-bola amin'ny famokarana. Manoloana io aza tanterana amin'izao fanavaozana izao hony avy ao anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny ampifandraisana ireo tany-tsampamokatra amin'ny mpikaroka teknisianina mpisaitra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika ary ny maro hafa
tanjona ny hanamafisana ny tolotra ara-pambolena tsara kalitao sy azona mpamokatra mahomby antoka ny firenena manjary ara-tsakafo fa indrindra azona fiavaozana maharitra ho amin'ny tontolo fambolena sy fiompiana. Adingana ho amin'izany ny fandraisana anjara voalohany ataon'ny Madagasikara amin'ny sehatra nasionaly ho an'ny fanapariana ary ampamokarana. Fana andro tatsaha manerana Madagasikara misitraka sy mahafantatra izay tetikady rehetra sy bonne pratique rehetra ilaina ahoana ny atateraka an'io tetikady rehetra io mba ahafahany tatsaha misitraka an'izay hoe inona ny semence mazaka toetrandro, inona ny semence mazaka biby, inona ny semence mazaka ny atsika sy par rapport amin'izay toerana rehetra spécification toerana rehetra misy manerana Madagasikara zany dia zay no atao package zay zaraina amin'ny tatsaha vokatra zany rehefa tonga eny amin'ny tatsaha ireo teknika rehetrarehetra ireo dia ao anatin'ny herintaontsika ny taona efa hita vokatra hita mivaingana zay hoe mety tsara ny vokatra miakatra eto Madagasikara dia manampy an'le fahafitatena ara-tsakafo zay amin'ny lafiny rehetra. Etaita ny tantsaha-mpamokatra ny avao amin'ny anam-pamokarana ho ny filohan'ny tranobe ny tantsaha-mpamokatra malagasy manome antoka izy ireo fa azo ataony manatsara ny vokatra eto anatiny amaly ny kalitao sy ny fenitra takiany tsena anatiny sy iraisam-pirenena raha tanteraka ny fotony ity atrikasa nohanana azy ireo ety. Teo aloha zany ampahan-javatra fotsiny tonga any aminay fa manantena zany zahay misy mbola tsy nisy atrikasa tahaka izao natao teto amin'ny firenena ka izay no kasitrahamaina andriamatoa minisitra zany dia manantena zany zahay fa hipaka any aminay any fotony izao na ny bonne pratique na ny masom-boly mahataty ny toetrandro na ireo teknika mpamokarana isan-karazany indrindra ireo petit matériel izay ampiasainay amin'ireny famokarana ireny dia manantena zahay fa hitombo ny vokatra ary tena manome tokinareo zany zahay fa ho azo antoka mihitsy ny vokatra raha izay ny zavatra misy eto amin'ny firenena raha hipaka ny fotony izao zavatra atao izao ary manantena zahay fa mipaka ny fotony izao satria mbola tsy nisy zavatra natinao sehatra maro lafo toy izao. Natolotra nandritra ny andro voalohany androany ny paikady-pirenena ho an'ny fanapariana ny anam-pamokarana izay aharitra mandritra ny efatrandro eny amin'ny Carleton Anosy. Notolorana fitaovam-pamokarana ihany koa ireo solitena ny fikambanana ny tantsaha isaky ny distrika manerana Anosy. Lara-pamena sy maika ny fampivoarana ny famokarana anatiny ho ainga ho an'ny toe-karen'ny firenena ny fananana ireo tantsaha mahery ny 20% ho iatrany avy eo anivon'ny ministera ny fambolena sy fiompiana. Vavaon'ny politika vetivety miantso ny vondrona politika mitsahatra ny fifandranitana sendrika fanakorontanana amin'izao fotoan-tsarotra lalovany firenena izao ny antoko politika kitany Madagasikara. Mila firaisan-kina sy fiarah-metany malagasy ny fampandrosoana ny firenena ho iatrany ny faneho-kevitra tamin'ity andro an'ity ariana fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Mila fitoniana sy filaminana ny firenena manoloana ny fahavoazana goavana vokatra ny takaitra navelona ny rivotozagezany hoy ny antoko kitana. Fotoana anehoana fihavanana sy fiarah-mentana izao ho famonjena ireo piraitan-drazana trabona amin'ireo faritra 5 voamafy. Manao antsoava amin'ny vondrona politika araka izany ny antoko kitana, hampitsahatra ny endrika fifandrafiana sy ny kajikajy politika entina anakorontanana. Fifanomezan-tanana sy fandraisana andraikitra ho fanarenana ireo fahampitenana azo ny faritra atsinanana ny tokony mason'ny malagasy rehetra ao anatin'ny fanarahana ny lalatsainy ny fanavaozana. Dia ireo vola paritakitsika hitadavana resaka déstabilisation regny zany zay fantatra le izy sy ny tanao azy dia andao avadikitsika fifankatiavana firaisan-kina ho fanampiana satria ny mpitondra fanjakana amin'izao dia manao discours d'apaisement hiaraka alohantsika ifanometanana amin'ireo avatsika tsaboinareo mba tsy hitavandratsika ny fanampiana avy any velany. Ka hoy izao hoe manao appel zany amin'ireo namana, amin'ireo tanora, amin'ireo ray aman-dreny ihany koa ho any amin'ireo fanampianareo tsaboinatsika reo zay. Manainga ny fifankatiavana foana amintsika vahoaka malagasy tsisy hagnavahana mba hiroso aloha hagnarenana an'izao fahavoazana. Tsy ekena intsony ny politika ny fampahatrana nangejany malagasy. Tao anatin'ny taona maro vokatry ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra teo aloha. Mila firaisan-kina avy amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ny fampandrosoana ny firenena ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Ny firaisan-kina ihany misy ny fampandrosoana eto amina firenena. Ny volantsika neka mikona ny voaka ny velony dole ka tokony samby atsapa-tena tsika fa tsy tsika ny anosika ny firenentsika hifamono hiady an-trano eto
na nareo zao mitondra korontanina lava hanaiky an'izany ve ny vahoaka oka atsika samby tonga-tsaina ny malagasy iray itsika rehetrarehetra zay mitanjotsika ifankaty ifampiteza ifanotrona tsy aivina ny raharandrasan'ny mpanara-bavao ny toy ny isamborana ny gôvernora ny faritra vakinakaratra Vivato ny fikarohana ny solombam-bahoaka Augustin Andriamananoro izay samy noho ny fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena sy fikasana anakorontanana ny firenena no antony anaovana ny fanadihadiana azy ireo. Azo ambara fa malalaka ny faneho-kevitra saingy tsekena ihany koa ny kaboraraka sy ny tsy maty manota. Antony heverina fa andraisan'ny fanjakana fepetra ho an'izay mioampefy sy fanamafisana ny tany tandalana. Iverenantsika vetivety ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara hanivelany. Firenena no safidian'ny vondrony orinasa eto Madagasikara i Maroka amin'ny herinandro ny fifanakalozana ara-barotra izay natomboka tamin'ity androany. Ankoatra ny namafisana ny fifandraisana ara-diplomatika sy toe-karena eo amin'ny firenena rotota, manokatra lalana ho an'ny fanalalahana ara-barotra, ny fampiasam-bola sy ny fiaraha-miombonantoka maharitra ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Maroka ho ny filohany tranobe ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo. Amiamafy ny fifandraisana ara-diplomatika sy ara-toe-karena eo amin'ny Madagasikara sy Maroka amin'izao fotoana izao, ho an'ny fanaingana ara-toe-karena nisy ny fihaonam-be sy fampiratiana vokatra sy famoronana atao hoe voatra andiany 12 androany hatramin'ny rampitso no karakarain'ny vondrony orinasa eto Madagasikara na NIGEM sy ny Confédération Générale des Entreprises du Maroc. No safidiana manokana i Maroc hanoka fanalalana ho amin'ny fanalalahana ara-barotra vaovao sy tsenam-barotra iraisam-pirenena fa indrindra hanavozan-kevitra amin'ireo fahaiza-manao marokana. Aizan'ny firenena afahana miasa rehetra isika hiditra anatin'ny zone de libre-échange continentale africaine dia misy firenena vitsivitsy no nanalizena tamin'izay. Maroc no firenena tena matanjaka sady manana ny stratégie mazava tsara mihitsy ny fidira anatin'ny zone de libre-échange continentale africaine ary tsara tafiny izy amin'izay fomba hitondrany ny fidira anaty zone de libre-échange continentale africaine zay dia zay mahatonga anay hoe raha izany dia ataontsika hifanakaiky amin'ny Maroc hitady fiaraha-miasa ary hitady fangalana traikefa amin'ny commerce international. Izany zany hoe tokony jerevantsika ahoana ny afahana manamafy ny économie eto amintsika, ny produit eto amintsika ho alefa amin'ny sehatra international. Fihaonana ampifandraisana ireo mpisehatra ara-toe-karena malagasy sy marokana hanamorana ny fifandraisana sy fifanankalozana maharitra ho ny masoivo marokana eto Madagasikara. Et je pense que nous avons là une opportunité. Mihevitra aho fa manana fotoana iray indray isika anangonana ireo mpandraraha malagasy sy marocain ary ireo androm-panjakana. Firenena iray tahaka ny Madagasikara no resahana eto izay manana karazana vokatra maro ary firenena iray tahaka ny Maroka izay manana fahasamihafana ara-indostria, fambolena, fanodinana sakafo sy ny sisa. Amin'ny alalan'ny fifanakalozana sy ny fampisehoana ampahamatorana ny fahafahan'ny tsirairay no ahazoana vokatra. Une présentation sérieuse des potentialités des uns et des autres. Nanomboka androany ary farana rampitso ny journée Madagascar Maroc sy ny salon de créativité voatra andiany 12 ity eny amin'ny Novotel Convention Alarbi. Mandroso ny firenena rehefa miroborobo ny toe-karena ho ny mpandraraha malagasy. Ny firoborobo ny toe-karena izay miankina amin'ny firoborobo ny orinasa sy ny sehatra tsy miankina ihany koa. Tsy ny resaka ara-bola ihany no ilaina ho ireo mpandraraha fa ny fahaiza-manao ny mpiasa malagasy ihany koa ao anatin'izay Tojondrina Tahiry. Mangetahita ny firoboroboan'ny orinasa ny avokoa ny mpandraraha malagasy na dia ao anaty fahasairanana ara-toe-karena aza. Ireo orinasa madinika sy tsalatsala no tena voakasika izany. Efa raha malala ny olana sedran'ireo orinasa malagasy ankehitriny eo amin'ny fitadiavana mpiasa mahafy ny fepetra ka aleon'ny orinasa manofana ny ao anatiny ihany. Noho ny filana misy eo amin'ireo orinasa, miazakazaka amin'izao fotoana izao ny fiantsona ireo orinasa malagasy mba ho fanina ny mpiasany. Misy ny fiaraha-miasan'ny fanjakana amin'ny tsy miankina, fa misy koa ny ataon'ny tsy miankina samirery miara-miasa amin'ny fampianarana ambony sy ny orinasa hafa avy any ivelany. Dia anampina ny orinasa antonony sy lehibe mba hampitatra ny ambaindahany ampiroboroboana azy rehefa miroborobo izy dia mampitombo koa ny fiarikarenan'ny firenena tsirairay avy. Ny zavatra rehetra nianaranao tany am-pianarana
dia ampiarinao zao dia zao amin'ilay orinasa izay misy ianao sy amin'ny mpiara-miasanao. Zany hoe tsy karazana ohatrany hoe manala fanadinana fotsiny zany ianao dia rehefa vita iny dia samy vita. Zavatra rehetra mikasika ny orinasanao sy ny tenanao ny hitanao sy karakarainao eo. Lenao variana ny jery ny eto toerana fotsiny zany taloha dia lasa mivelatra tampoka mahita ny hafa, mitsiriritra ny hafa koa. Dia lasa teanao mihoatra kokoa ny nataonao taloha sady mifandray amin'ireo namandreo. Ny atao hoe firenena mandroso araka ny fanazavan'ireo mpahay toe-karena. Firenena manana toe-karena matanjaka vokatry ny fisian'ireo orinasa maro miroborobo. Ary vitan'ireo orinasa ao aminy mamatsy ny filana na entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny teknôlôjia sy ireo servisy isan-karazany. Ary ny tena zava-dehibe mampiakatra ny avy fahefa-mividin'ny vahoaka ao amin'ireo orinasa. Miandrandra izany ny firenena malagasy amin'izao fotoan'izao. Olona misa 3 ao Mahajanga no isitraka fanampiana avy amin'ny fandaran'asa vonjovony fa tsy ny banky iraisam-pirenena ao anatin'ilay tetikasany ministera am-ponina sy ny firaisan-kina Ratonaina. Tokatrano 200 avy amin'ny fokotany misa 3 ao Mahajanga no nisantarana ny fizarana tamin'ity andro anty. Christian Andriamiery, Kolo Mahajanga. Hitataratra tamin'ny endrik'ireo be antitra lasibatry ny rivo-doza fitia teto Mahajanga iny ny fahavelomam-panantenana manoloana ny fiahin'ny fanjakana azy ireo tamin'ny alalan'ny fizarana vola mivantana ho azy izay natomboka tamin'ity androany ity. Saika ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro no mampanahirana ka ny fandraisana lela vola tahaka izao no anarina tsikelikely ireo ratra izay tsy maintsy ilana fanamboarana. Tena faly azy satria matsiaro ny sahirana sy ny antitra sy ny traboina ny fanjakana dia mba manampy tena faly misaotra andreo petsaka amin'izany fanampiana ataondreo zany. Engene mba hijery sahirana sy ny antitra sy ny mahantra daholo foana ny zareo mandritra ny fotoana izay hitondrahandreo fanjakana dia makasitraka indrindra andreo mpitondra fanjakana rehetra. Tanandolarana vola azy dia vitanana fitaovana tsisy ao an-trano, saribao zao tena tsisy sy ny sakafo izay vary ihany zao no mba ara-dalàna. Faly miarahabantsika rehetra izay trabona eto amin'ny Majunga. Izay zao fa misitraka ny fidy ary isaorana fitondram-panjakana mba nijerenay tsirairay avy. Fanarenana ny simba ohatra hoe trano, entana se simba tao. Solotenan'ny fokotany 3 aloha no nisantatra ny fandraisana ny azy tamin'ity fiandohany ity dia ny fokotany fifio mavoky avaratra ary tsara rano ambany izay ahitana fianakaviana 200 tafo. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fandaharana azy Ratonaina ho an'ny ministeran'ny ponina sy ny firaisan-kina izay aharitra 4 volana. Niainga avy tamin'le listra ny traboina izay avy any amin'ny Benjerse tamin'ny fandalovan'ny cyclone iny dia misy karazana masotsivana napetraka dia ny zokiolona sy ireo izay mampinono, reny mampinono ny bevoka ary ny tena marifo indrindra. Zay zany no ao anatin'le traboina zay no karazana masotsivana safidianana ny reto olona mpisitraka ireto fa tsy miala ao anatiny listra ny traboina avy any amin'ny Benjerse. Efatralina sy ray hetsy ariary isaky ny mandray ireto mpisitraka ireto izay ahazo indroa ao anatin'ilay fandaharana azy vonjy aina va tsy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ka ny fidy no miantsoroko ny fizarana mivantana azy amin'ireo mpisitraka. 3 arivo ny isan'ny tokantrano trabona sy marefo isitraka ity fandaharana asa fandoavana vola tsy misy fepetra ity eto andrenivohitra Mahajanga ka natomboka androany izy io tamin'ny alalan'ny tokantrano miisa 200. Raha tsy aivina fandaharana asa vonjy aina tantanan'ny fidy izay ahitana sampana 3 dia ny asa tana maro, fizarana vola ary ny fanarenana foto-dravitra asa-panjakana simba. Lafomba hafa vetivety eo anelanelany 20 janoary hatramin'ny 7 febroary isan-taona no manamarika ny taom-baovao ho an'ireo teratany sinoa. Ho an'ity taona 20 ity nanomboka androany ny taom-baovao. Taonan'ny soavaly na cheval de feu ny taona 20 raha toka serpent de bois zany ny taona 20 ny soavaly izay midika hoe mihetsiketsika manana tanjaka ho an'ny fanovana
tsy ny any Chine ihany mankalaza zany avokoa ireo teratany sonoa rehetra maneran-tany akamirary fety sambatra ho azy ireo zany amin'ity anio manomboka amin'ity anio ity. Dia izay ihany koa no entintsika misento vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Chimina, ni goûter la naturelle, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco, si parfait, marisa carazza. Chimina, a gagner roche, alle tenga torche. Mina meterna. Pousse-toi am'zay le kife arahanao ireo bonus tata amin'ny net 8 sy net man mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10% isanjato be zao isaky mividy net 8 na mamfaminay mivola ianao tolotra manomboka amin'ny 3,000 ariary kifeo bébé coucou surf tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao tsy mankasitraka ny lisitra navoaka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mikasika ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo andiany zandriny 420 sy 520 ireo andiany zokiny antaona 2020 sy 320 takin'reto andian-dreto araka izany no fanitsiana ny lisitra noho izany tsy manaraka ny lalàna ary manitsakitsaka ny rariny sy ny hitsiny ihany koa ny antsipriany zay. Tsy mankasitraka ny lisitra navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena farany teo izay maneho ny fandraisana ireo andian'ny zandry 420 sy 520 ho mpiasam-panjakana mialoha azy ireo ny andian'ny zokiny 20 sy 320 ao amin'ny ENS Toliara. Nanambara ireto andian'ny zoky fa tsy voahaja ny fepetra ao amin'ny amira io lisitra nivoaka io no amafisiny ihany koa fa miteraka ady an-trano izao zava-misy izao ka mangata izy ireo mba hanafoanana ny poste budgétaire nomena ireo andian'ny zandry ary hamerenana izany ho azy. Manoloana izao fivoahan'ny listy ny mpianatra noraisina ho mpiasam-panjakana eo amin'ny ENS izao eto izahay dia tsy mankasitraka tanteraka io lisitra io satria tsy manaraka ny ami izay nifanarahana na izay nivoaka marina fa nitao amin'ny ami dia ny ancienneté de promotion izay hita fa tsy voahaja satria misy ireo promotion zanjiny 2024 sy 2025 mandingana na recruter mialohanay zoky 2022-2023 marina ihany koa fa araka io lisitra navoakanareo io ny soit de poste no nataonareo loha laharana amin'ny sélection de dossier izay nataonareo fa tsy nohajainareo ny critère izay tao amin'ny ami miteraka ady an-trano ho anay izao toe-javatsy miseho izao ka eto izahay dia mangataka ny hanafonana ny poste budgétaire izay nomenareo ireo promotion zanjiny izay tsy mahafeno fepetrakory ka hamerenana izany ho an'ny promotion zouk 2022-2023. Manoloana izany dia mitaky ny handraisana azy ireo avy hatrany ireto mpianatra nivoaka taloha ka miantso ny ministra tompon'andraikitra hijerena izany. Izahay tompo dia tsy manaiky ny hanomezana poste budgétaire vaovao ka ampiandrasana na ela fa mitaky lista avy hatrany maneho fa anisan'ny tafiditra ho mpiasam-panjakana eo amin'ny fanabeazana. Madame le ministre, mangataka anao izahay mba hijery akaiky ny tsinjo hazo lena izay mahazo anay promotion zouk 2022-2023. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana. Tena tsy tsapanay ilay fanavaozana fa hita ary miharihary izao fa kolikoly sy tsy fahamarinana no manjaka ao amin'ny amin'izao recrutement izay mivoaka izao. Manentana ireo ENS rahavavy rehetra zoky mba hihetsika sy hijoro ary hitaky ny marina. Araka izany dia manantena valiny mahafapo avy amin'ny tompon'andraikitra izy ireo. Iverenantsika eo zay vaovao ny fampianaran'izay rehefa avy eo fa fanohana ny loatra bona tamin'ny fandalovany rivodoza gezany vetivety
Nanaingy androany ariva ny azo Toamasina ny fanampiana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ho fanohanandreo havana Trabona any amin'ny faritra Atsinanana. Noho ny fifanomezan-tana ny mpikambana rehetra ao amin'ny antoko manerana ny Madagasikara no nafahana nanangony ireo fanampiana. Mariana fahampahany ihany amin'ireo fitaovana sy kojakoja ilaina andavanandro no nalefa amin'izao dingana voalohan'izao izay ahitana fanitso, fantsika, akanjo fitafy ary vavaorona sy ny maro hafa. Manao antsoavy ny antoko malagasy miara-miainga ifanometanana ahafahana manarina indray any Toamasina. Mbola itony ezaka raha ny fanohikevitra nentina izy ireo hatrany. Fa manoloana ny fanafoanana ny didy nanendry ny talepatry ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny faritra Anosy. Nanao fanambarana mangataka ny hamerenana amin'ny toerana ny talepatra teo aloha ireo mpampianatra sy ray aman-dren'ny mpianatra ny an-toerana. Fanapa-kevitra izay misy fiantraikany amin'ny fandraisana ho mpiasa mpanjakana ho izy ireo satria tapaka tampoka ny fandaminana ny dingana makazik'izay ka tokony ho jerena akaiky. Vita soaman tsara ny passation de service ary efa nandeha tsara ny asa. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Colonel Randrianirina Mikael. Gaga sy talanjona izahay fa misy andiana mpampianatra visy ao amin'ny lycée Paul Tolagnaro say tsy misy tahotra ny mitsipaka ilay décret navoaka ny fitondra mpanjakana tamin'ny ara-dalàna amin'ny antony tsy maripotra sady tsy ampanajana. Marina fa tsy ny mpampianatra ao amin'ny lycée Paul io no mandrafitra ny direny Anosy fa ireo mpampianatra rehetra atao anatin'ny Cisco telo: Cisco ny Tolagnaro, Cisco n'Amboasary Atsimo ary Cisco ny Betsoka. Koa mangataka aminao aminareo zahay rehetra voalaza anarana ao ambony Andriamatoa président de la refondation de la République de Madagascar hajaina amerina sy anoizan'io direny Anosy razanan'Irina Roland Rozy ny asany zay efa nanendrena azy. Ny tenako dia manana zanaka mianatra ao amin'ny CG Tanambao. Tsy magnaiky zahay zay fanoloana an'io direny io satria ay am'olo zay tian'olo ho zakana avao zany da harahina avao ka mangataka anareo fanjakana zay mba hijery akaiky. Tafiakatra 10,000 ariary eo ny gony amin'ny arina fandrehitra eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. I Madagasikara izay laharana fa 10 amin'ny firenena 760 mpamokatra arina fandrehitra be indrindra maneran-tany ary mampiasa arina fandrehitra avokoa ankehitriny 700 ny malagasy trango izay ilaina vahaolana aingana hisorohana ny fandripahanala. Izay indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandaharana hita sy re amin'ity androany ity. Mbola mampiasa arina fandrehitra ny 700 ny malagasy ankehitriny ary mandany manodidina ny 700 taona isan'andro ny eto Madagasikara raha ny tarehimarika voray. Nahitana fiakaran ny vidin'io arina fandrehitra io nanomboka ny volana febroary 2022 raha toka 7,000 sy 3,000 ariary zany teo aloha. Tafiakatra 4,400 alina hatramin'ny 10,000 ariary ny rektapo ankehitriny. Tsy mahazo intsony ny 200 ariary, 500 ariary no miakatra vao mahazo arina fandrehitra antsinjarany eny amin'ny Europe varotra eto Antananarivo. Taraiky kely taraiky le saribao nefa raha vao tara ohatra herinandro na ohatra zany dia tsy maraka le saribao eto Antananarivo. Dia lasa zay mijery saribao eny amin'ny pharmacie volanty eny zao tamin'itony saribao itony. Teneniko hoe 7,000 sy 3 alina. Dia frais-ny anankiray avy eny 2,000 tonga eto. Dia mampiakatra azy ao anaty tôbila 10,000, dia manalaza ato 10,000, dia 4 alina. Dia mivarotra 3,700 zay 4,700. Tamin'ny andro 4,000 sy 3 alina ny varotanay. Tamin'ireny mahasokarenanay mbola 2,300, 3 alina. Desambra dia janvier teo zany tapatapaka ny janvier teo izy zany niakatra an'io satria teto mbola be stock be teto Antananarivo. Dia ohatrany hoe tsy taraiky tamin'ilay oram-be teo ireny. Dia taraiky ny camion dia mbola be stock aloha dia mbola afaka mbola tsy niakatra ilay vidiny. Fa volany amin'izay ilay stock na teto Antananarivo dia ohatrany niakatra amin'izay ilay vidin'ilay saribao. Mbola 3,000 sy 3 alina nakana teny dia fatany hoe tsisy ilay saribao. Dia to dia nampiakan'zareo 7,000 sy 3 alina. Teo aloha raha 10,000 mamasaka vary sy laoka sao tsy maintsy nakatra 10,000. Teny aty zao atsinjara mbola mahazo 10,000 miakatra.
nanamafy izay fiakatra ny vidin'ny arina fandrehitra izay ireo mponina eto andrenivohitra mampiasa arina fandrehitra ary nilaza izy ireo fa mateti-pitranga ny fanararotan'ireo mpivarotra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao eo ihany koa ny varatsian'ny lalana. Taloha dia 100 000 dia zao zany mba telo arivo sy efatralina dia efatra arivo sy efatralina amin'ny misy zao ilay hoe fanararotana hoe ny cyclone nandalo dia ohatra hoe ratsoko ny lalana ny vahaolana zao dia tokony amboly azo zany zay ny tena marina satria raha vao tsisy azo koa nge dia nanontotany re mety tsy ho avy ny eo raha. Larana fa 10 amin'ny firenena misy 750 mpamokatra arina fandrehitra be indrindra manery tany Madagasikara. Iray amin'ireo faritra mpamokatra arina fandrehitra eto amintsika ny any Faratsio, mandidina ny 2,1 alina ny vidin'ny iray gony teo aloha tany an-toerana ary tafiakatra hatramin'ny 4,1 alina zany ankehitriny ho ireo mpamokatra arina fandrehitra any an-toerana. Nilaza ihany koa ny tenany fa betsaka ny azo tapahana anaovana arina fandrehitra any an-toerana noho ny azo volena. Raha eo amin'ny tontolo iainana moa zany amin'ny Faratsio any dia be dia be ny fanapahana azo. Dia miena noho izany zany ny charbon vokarina satria raha ohatra zao mamboly zanak'azo ilay olona somaro afaka 4 taona 5 taona zay vao azo vokarina nefa ilay fanapahana mandeha tsy mijanona. Tsy ampy zany ilay filana amin'ilay charbon dia automatika miakatra ho azy ny vidina charbon. Teo aloha zao taloha kely zany vidina charbon zao teo amin'ny 2,1 ny gony. Tegna ankehitriny izy zao any amin'ny faritra Vakinakaratra Faratsio iny zany dia manakaikaiky eo amin'ny 5,1 alina ny vidina sapin. Ny kininina sy ny moza zany miakatra 4,1 alina. Any apotiny mihitsy zany. Any aloha zany mpanao charbon betsaka koa mamboly azy fa tsy maharaka le fanapahana zany le zanak'azo vokarina. Afaka 10 taona aina tsy sintsony ny arina fandrehitra eto Madagasikara raha tsy misy ny vahaolana roa sy ny fanjakana isorohana ny fahapotehan'ny ala. Tokony hoferana ny isan'ny azo kapaina ary ampitomboana ny zanak'azo volena ary ihany koa entitra amin'ny fampiarana ny lalàna sy fampiarana sazy. Isan'ny kolotsaina mampiavaka ny faritra Moromania savika kahezahana ampiakarina ho fantatry ny mponina eto andrenivohitra raha ny fanokefitra ny entiny Terakimady. Savika izay tsy maintsy miaraka amin'ireo fomba samihafa amin'ny maha-kolotsaina azy araka ny fanazavana trany ka eto Andriatsilavo. Samy manana ny fety sy ny lanonana mampiavaka azy ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara. Ny alamady be ho an'ny Merina, fitampo ho an'ny faritra Boeny, sambatra ho an'ny faritra Mananjary, Donia ho an'ny Nosibe, Jerijery ho an'ny Analanjorofo ary Volambetoaka ho an'ny Amoron'ny Mania, izay ahitana savika ihany koa. Amin'ny maha-kolotsaina azy, tsy maintsy misy ary arahana antsakany sy andafa n'ireo fomba nentim-paharazana. Le izy moa amin'ny maha hoe kolotsaina malagasy azy dia arak'izay rehefa kolotsaina malagasy zay dia tsy maintsy misy foana reo atao hoe zavatra nampiasain'ireo atao hoe razambe hatramin'izay dia tsy maintsy misy zany ny atao hoe fombafomba ampiasaina rehefa misy ny atao hoe savika ary araky ny razan'ireo ray aman-dreny dia manaraka foana io fombafomba io rehefa misy ny atao hoe tolombona savika. Antony maro no mahatonga ny kolotsaina ho very raha tsy ilaza afa-tsy ny asarotry ny fiainana, ny tarazon'ny fanjanahan-tany, ny fitobahan'ny kolotsaina avy any ivelany, ny tsy fahampiany fanabeazana ara-kolotsaina, ny fampanjakana fahefana amina resaka kolotsaina. Ny kolotsaina dia fitambarany maha-izy azy ny firenena iray, na ny foko, na ny faritra, ka ao anatin'izany ny fomba mampanao samihafa, fotom-pisainana, toe-po amam-panahy sy ny sotoavina, ny zavakanto isa-tsokajana, ny vakoka sy ny aretsaina, ny lafy ny fanabeazana amin'ny maha-olona sy ny sisa. Izahana ho velominy zany hoy ny Terakimady izay hitondra ny savika eto Antananarivo renivohitra. Ao amin'ny atao hoe faritra izay misy ny atao hoe faritra Moromania dia tena miroborobo tokoa io kolotsaina savika io indrindra fa ny savika dia mba nentina aty amin'ny atao hoe renivohitra Gasikara izy io mba hampafantarina an'ireo atao hoe mbola tsy mahafantatra an'izay atao hoe resaka savika izay. Ny volana Martsa ho avy izao, eny Alasora no ampafantarana izany savika izany miaraka amin'ny omby sy ireo mpisavika efa azadrara avy any Amoron'ny Mania. Tanjona hatrany raha ny fanazavana, ny fampiroboroboana ity kolotsaina mampalaza ny faritra Amoron'ny Mania ity.
lafomba vao hafa nisy andian'olona niditra ankeriny sananakirotana tao amin'ny sekoly silamo etsy amin'ny fito amby mpolo hektara omaly raha ny faneho-kevitra nety ny tompona andraikitra sekoly nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety miororotsy velotaraina noho izany ny mpianatra mpampianatra ka miantso avonjy amin'ny mpitondra fanjakana isanambaratongany ijery akaiky ny zavamisy eny antoerana ny antsiprian'izay. Omaly tokony tamin'ny 12 sasany minitra vitsy mialohany niravan'ny mpianatra nisy andian'olona miisa 20 voalaza fa niditra ankeriny sy nanankorotana teny amin'ny sekoly silamo eny 67 hektara raha ny fitantarany mpiambina ny sekoly nanadrimaso. Ny fololany nijanona teny ivelany, ny fololany niditra tao anatiny ka samy nitorabato tao amin'ity sekoly ity izy ireo. Niarany daroka ela mpiambina, lasan'ireo olona ny vola 7,000 ariary. Ary nahitana fahasimbana ny varavarana fitaratry ny sekoly hoy ny fanazavana. Dia nitorabato no sady nitondra zava-marantsy. Dia avy eo zareo nidaroko anahy sy nandaka anahy ary namoaka anahy tamin'ny école fiasa. Mpianatra nisy oronay hengatengana zany niboaka ny sita satria efa mandeha zany nitorabato sy ny korontana rehetrarehetra dia voatery zany zahay namoaka ireo mpianatra madinika rehetrarehetra hivoaka ny école fianarana. Dia vao juste eto amin'ny afasaky ny tokotany eto dia mandeha nitorabato be zay tsy mahafantatra hoe aveza na aveza dia voaka daholo moa mpampianatra nahita an'ilay torabato tsy fantatra hoe iza makarary anay ny programma zany raha hoe sanatria satria efa nisy taloha zany le ka ohatr'izao dia raha ohatra mbola misy hoe fatapatapahan'ny fampianarana dia ny ankizy nefa classe d'examen. Miorooro ny mpianatra sy ny mpanabe ka efa maromaro mpianatra no tsy nalefa ny iray aman-dreny nianatra androany manoloana ny zavan-tranga omaly raha ny fanazavana. Tsy vao izao no nisy ity tranga ity fa saika isa-taona nisy hoy izao fidirana ankeriny sy fanakorontanana izao hoy ny fanazavana ny mpitantana ny sekoly. Eo anatrehany ity olana mitranga ity miantso ny ministera sy ny mpitondra fanjakana ny sekoly sy ny ray aman-dreny ijery akaiky ity zava-mitranga ity ka andrany andraiky no fiarovana ireo mpampianatra. Ary taloha efa nisy olona niditra tato miteny fa izy no tompony sekoly nefa ny tsy manana zany ny mpianatra zao efa tena anatin'ny manomana ny fanadinana efa hita anatin'ny deuxième trimestre nefa ny zao fanakorotanana zao no mahazo anay ato amin'ny sekoly. Ny sekoly tahaka ny sekoly rehetrarehetra mila filaminana mba hahafahan'ny mianatra ka miangavy anareo mpitondra fanjakana ny ministra ny atitany ny ministra ny fitsarana sy ny ambaratongany ny ministra fanabeazana mba hijery ny zavamisy fa mampalelo ny ankizy. Tonga teny an-toerana ny polisy nandray ny tanana ny fanadiadiana omaly ametraka fitoriana ny tompon'andrakitry ny sekoly noho izao fampiroroana mateti-pitranga ka eo ampelatana ny fitsarana ity raharaha ity hoy ny fanazavana. Sarony zandarmarim-pirenena atao vakinankaratra ny rongony amin'ny lanja 1,7 kilao nafenina tao anaty gony miisa 50 rolano voaroroy tamin'ity fahatratrarana zava-madimely ity ary efa nahiditra ponja vonjomaika mbola mitony fanadiadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana mahakasika ny toerana ny avian'ireo rongony sy ny toerana fanaterana ny entana efa voasambotra ihany koa ny mpamily izay antatitra ireo rongony ny antsiprian'izay. Nalarby fa 20 volana febroary 2024 lasa teo raha antsoatarby avy amin'ny olona tsara sitrapo avy amin'ny commune ambanivohitra Bity toerana antsona hoe Ampeka district Antsirabe faharony zandarmarim-pirenena avy eto Antsirabe fa misy olona roa lahy izay manafina zavatra amin'ny gony maromaro ao anaty kirihatrala. Taorin' izay dia nidina hifotony avy hatrany tany toerana ireo zandary ka nanao fikarohana sy ny fanadiadiana rehetra ary dia tratehaka tamin'izany tovolahy miisa roa izay nahatratrarana zava-madomelona rongony milanja 1,7 kilao nafenina tao anaty gony miisa 50. Fantatra fa notaterina tamin'ny fiara lehibe mpitatitretana an'olon-tsotra ireto rongony ireto ka izao tratrany mitandro filaminana izao. Olona miisa roa no voaroroy tamin'ity raharaha ity izay efa niakatra fampanoavana ary nahiditra ponja vonjomaika raha ny fanazavana. Vatany voanaray anio antso telefôny io chef de poste dia nidina avy hatrany niaraka tamina zandary
maromaro teny toerana zay nitarian'ny chef de poste moa mazava ho azy anaty ady zany makasika ny fisiny vaovao nomen'ireo olona tsara sitrapo reo rehefa tonga tena amin'ny toeran'io ny zandary dia natsikaritra olona anankiroa zany tao anatina kritrala miaraka amina gony maromaro natao moa fikarohana de fantatra zany fa rongony zay miisa 10 gony no tao anatin'ireo gony reo rehefa natao fandanjanan'ireo rongony 10 gony reo de mitotaly 1.7 sy 300 kilao zay zany aloha zany no zavanisy tena toerana natao moa fanadiadiana efa naterina ny nevy fitsarana ny raharaha na fampanoavana de efa niditra ponja vonjo maika reo rolavo roroy tamin'io raharaha io moa zany anisan'ny facteur anankiray rehefa manao analizy tsika de anisan'ny tena source na tsy fandriam-pahalemana io consommation na rongony io zavatra ohatran'izao zany tafiditra ao anatin'le cadre na opération iadiny amin'ny zava-mahadomelona mihitsy zany résultat tratran'ny élément teny bity io efa tratra ihany koa ny mpamily ilay fiara izay nitatitra ireto rongony milanja 1.7 kilao tao amin'ny commune ambanivohitra Ibity ireto ary ao anatin'ny fanadiadiana no ahafantarana hoe avy aiza ary ho taterina mankaiza ireto rongony ireto toetrany araka izany ady atao amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona eto Antsirabe raha nambarany avy eo anivony Gendarmerie-Pirenena ary nitondra fanentanana ihany koa izy ireo amin'ny fanomezana loharam-baovao mari-potitra avy amin'ireo olona tsara sitrapo eny anivon'ny fiarahamonina eny hiadivana amin'ny tsy fandriam-pahalemana efa misy opération iarahana amin'ny rahalahy amin'ny police nationale izay iadina amin'ny resaka consommation ana chanvre indien fifohana rongony io ny anan'elankelatrano reko nivoalazanao teo tsy eto tapin-tanàna Antsirabe ihany io fa hatrany ambanivohitra manentana hatrany atsika vahoaka ny fanomezana loharano-baovao satria ianareo no mahafantatra ny zava-misy any anavina anivon'ny fiarahamonina sy ny toerana izay misy anareo any de manentana hatrany anareo zahay anome vaovao anay na andro na alina misy moa numéro izay efa nafaparitaka amin'ny fanomezana loharano-baovao vonony zahay andray ny andraikitray arako ny tokony ho izy ary indrindrindrindra ihany koa ho tazominay tsy ambaratelo mahakasika ny olona zany zay manome any vaovao sao de mba zahay manko no atahorana indraindray fa ho tazominay tsy ambaratelo ary ho raisinay amin'ny atsakany sy andavany nandraikitra zay tokony fanandrify aminay mahakasika ny resaka na tsy resaka fifohana zava-mahadomelona io na resaka trafika eny amin'ny lalana io na mahakasika resaka tsy fandriam-pahalemana ambanivohitra eto andrenivohitra de vonony zay ny andray ny andraikitray mifanandrify amin'izany zavatra rehetrarehetra zany araka izany de mbola mitony fanadiadiana izay ataony avy eo anivon'ny Gendarmerie-Pirenena eto Vakinankaratra mahakasika ity raharaha tratrarana zava-mahadomelona rongony milanja 1.7 kilao tao amin'ny commune ambanivohitra Ibity district Antsirabe faharoa ity ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androan'ity indray no ndao raha antsika vetivety lehilahy iray roa amby 30 taona no voasambotra ny polisy-pirenena avy amin'ny sampandrara misana ny ady amin'ny eloka nabaka na ny cybercriminalité anosy ny talata 10 volana febroary 2024 rehefa nitory ny vehivavy miisa 2 fantatra nandritra ny fanadiadian'ny polisy faherahany ity lehilahy ity ireo vehivavy ireo ary omeny zava-mahadomelona mampalemy ka tsy afaka mamaly amin'ny filan-dratsiny no sady hialainy sary ahoana ny aorian'izay fa ho aparitaka ny horonan-tsary raha tsy manome vola azy na manaiky miaraka amin'ny indray efa niaiky ny eloka vitan'ny lehilahy tratra tany amin'ny ihany koa ny porofo rehetra natolotra ny fampanohavana ny fa 9 ny volana febroary 2024 raharaha ka nidomboka ponja eny Antsefa izy rongony milanja 1.7 kilograma tao anaty gony miisa 10 no trateky ny Gendarmerie-Pirenena avy ao Antsirabe tao amin'ny commune Ibity tamina toerana antsoina hoe Ampeka ao amin'ny district eny Antsirabe faharoa antso an-tarobia avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafantarany fa misy rongony na fenina tovolahy miisa 2 tao anaty kritrala ka nidina ifotony tany an-toerana ireo zandary nanao ny fanadiadiana rehetra lehilahy miisa 2 no voaroa tamin'ny tirara ity ary efa niakatra fampanohavana ka nahiditra ponja vonjimaiky fantatra fa notanterina tamin'ny fiara lehibe mpitantitra entana n'olon-tsotra ireto rongony ireto ary izao tratrany mpitandro ny filaminana izao atreto mbola mitohy ny fanadiadiana mahakasika ity raharaha ity ahafantarana ny mpandray sy ny toerana nokasaina hitondrana ireo zava-mahadomelona ireo nivoaka ny lisitro mpilalao ny ekipa pirenena malagasy atrika ny fifanitsanana iakarana amin'ny fiadinany amboara eran-tany ny baolina baskety lalao itanterahina any Dakar Senegal amin'ny fa 20 ny volana febroary hatramin'ny 1 ny volana martsa 2024 amin'ny 20 ny volana febroary avy izao ny Ankoay no hiazo any Dakar
ankizy telo amby telopolo amin'ny 5 voaray tamin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra tsara filière administrative tsy ahevina fa tamin'ny 20, 17, 18 sy 19 ny volana desambra 2024 lasa teo no nanatanterahina ny fanandinana fifaninanana. Aranina voakany vavao Africa Intelligence dia anatanteraka fitsidiana ny Russie ny filohan'ny fanavaozany colonel Randrianirina Mikael iona amin'ny filoha Rusiana Vladimir Poutine idinika ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Rosia antondiany. Aorian'izay nefa dia voalaza koa fa andrasana ny fahatongavany ao Paris iona amin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron raha ny voalaza ny oloharany bavao io hatrany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ny tiality naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany marapitafa ho amin'ny raha-mpitondra ary tombo-kilasy tombo-vaveloma. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yashi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.